mpamonjy vonana vita fiofanana misy 27 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny foibe ny sampana mpamonjy vona tsara lalàna ny alakamisy 20 jona 7 ny 30 tamin'izy ireo no nahazo ny brevet de sapeur pompier ny 20 kosa no tolorana ny certificat technique élémentaire ny salotra ny andiany afo sy ny galona ny kaporaly ireto andiany ireto akoatr'izay dia notokanana ny vavahady valo mandeha amin'ny herinaratra ivoan'ireo camion rehefa misy loza mitranga ka ny GIZ sy ny allemand no niantoka ny fanamboarana teo koa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa nahitana trano fidiovana sy vivoahana ka ireo mpiofana tamin'ny taona 20 sy 20 sy 20 sy 20 izay niainga tamin'ny tsy paipaika no nanao izany asa izany nanome voninahitra ny lanonana ny lefitra voalohany commune Antananarivo renivohitra Rambosalama Emilien izay nisolo tena raha teo ny ben'ny tanàna Lalao Valmanana teo koa ny sekretera jeneraly Herniaina Razafy ary ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly Faustin Andriambahoaka ireo vahiny kosa dia nahitana ny pirakitra raha ny masovony Allemagne eto Madagasikara sy ny avy amin'ny GIZ. Mitondra ny tsara ho fantatra ny chef de corps ny colonel Rabemanatso Michel. Zavatra nitranga teo androany zany dia lanonana telo sosina dia ny voalohany famoahana ireo mpiofana BSPPE sy CTE izay iofana ampitombo ny fahaizany azona grady caporal sy amin'ny fahaiza-manao amin'ny resaka asa. Dia ny faharoa ny fitokanana ny fotodrafitrasa vavahady vy izay misokatra amin'ny lalan'ny herinaratra angakaingana kokoa ary 12 taona tsy nisiny teo dia vita izany zao ho an'ireo fiara anankivalo afaka mivoaka eo. Dia ny fahatelo moa zany ny fitokanana ny fotodrafitrasa dosy sy toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana natolotry ny andiany 2003 sy ireo mpiofana teto amin'ny mpamonjy vony. Fula se arena ftiava tena vela wan